Ivavaka isika. Anjevan'Andriamanitra ray eo misotranao indray izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fitahiana sy ny fanambinana nomenao anay. Nitahianao ty fiangonana eto Ambohimatsara Ambohimanambola ity natratry ny 20 taona ka nahafahanay mivory eto maro dia maro. Tsy omby ato trano ato fa hatrany tokotany satria dia 20 taona izany efa fiangonana efa lehibe tokoa izany. Ko dia misotranao noho ny fanambinana sy nombanao to fiangonana ty kana dia atao anatin'ny mafy sy ny sarotra aza dia tafavoaka nandresy tao anatin'ny 20 taona. Mitondra fanatitra izay ho fanamariana izany iko ho mariky ny fisaorana ianao ny nombanao sy ny tahinao ny tsiraray avy. Raiso zany mba ho akasitranao amin'ny seza fiandriananao ka mba ho tahinao ny 20 taona manaraka ho an'izao fiangonana izao indray ho voninahitry ny anaranao. Dia mitanena ary Jehovah Tompo amin'ny alalan'ny vaky tenin'ny soratra masina fa mihaino indray izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manasa antsika mba hamonjy toerana izany. Toko klasy toko vavy voninahitra dia ho n'Andriamanitra irery ihany. Saotra n'Andriamanitra itsika natratra ty 20 taona ty ny fiangonana eto Ambohimatsara. Ambohimahatsara. Amahatsara. Zava zatra mitangy tamboho mako dia lasa hoteny foana le tamboho. Fiangonana Ambohimahatsara Ambohimanambola. Miaraba antsika aloha voalohany indrindra tratry ny taona ary miaraba antsika koa natratra ity 20 taona ity. Arabaina manokana koa itsika vahiny nasaina rehetra. Arabaina manokana zany ireo soloteny avy amin'ny fiangonana izay tonga manatrika antsika eto na avy amin'ny fiangonana Apokalipsy manodidina na isika fiangonana manodidina koa izay namaly ny antso takan'izany ny anabavy avy eo amin'ny vahoan'oloko ny Sœur Lucie. Azafady mba mitsangana kely mba jereny anabavy miarabanao tonga soma tsara avy eo amin'ny fiangonana Rahavavy vahoan'oloko miaraka amintsika eto. Misy mpiray tanàna koa tonga eto Razaza Bertine eto tanàna ray aman-dreny misaotra namaly ny antso tsika eto tanàna. Tsy adinontsika koa ny ireo voamerany sosialy sy ny komity fokotany eto. Misy solotena koa avy eto Razafiary Soa Lalasoa Zanine. Misaotra Madame Zanine namaly ny antso isika. Zava-dehibe koa eto amin'ny fokotany satria dia eto amin'ny fokotany Mahatsara eto no misy ny fiangonana Apokalipsy. Namaly ny antso koa ny filohan'ny fokotany mba arabaintsika manokana Andriamatoa Razakasoa Selson filohan'ny fokotany eto amintsika Mahasoa Mahatsara. Fa na izany na zany aza dia ny ben'ny tanàna mihitsy rehefa nanasa ny fiangonana dia zava-dehibe taminy tokoa nahitana zany hoe fiangonana 20 taona zany eo amin'ny commune zay tantanany. Anamarika an'izany fa 20 taona izany. Tsy hoe anamarika fa 20 taona nitsanganana casino na fanaovana bal de nuit fa fiangonana dia mahaben'ny tanàna azy izy ben'ny tanàna ny olona rehetra ny fiangonana rehetra dia tsy nanavaka izy nananilikilika atsika fa dia namaly ny antso ampanajana Andriamatoa Ramiljaona Dona Lovaniaina. Miarabanao ny fiangonana tonga somatsara amin'ny ty fiangonana ty misaotra indrindra ny amin'ny famalina ny antso fa dia hery sy voninahitra ho an'ny fiangonana izao fa tonga afatsika izao. Arabaina koa tsika fiangonana rehetra zay tonga eto sy ireo fiangonana rehetra maneran-tany eran'ny Madagasikara izay manaraka ity toroteny ity fa eto Mahatsara Ambohimanambola no mivoaka indray ny afatra maneran-tany amin'izao fa 20 taona izao. 20 taona tokoa ny fiangonana ary raha ny teny faneva amin'ity volana febroary ity moa dia mazava ny nambaran'ny vaky teny tao sy ny tonon'ny sekretera général tsika ny hoe asehoy ny fahazavanao fa azafenina 20 taona zany dia tsy tokony hafenina tokoa izany ary zay nanasana antsika mpiaramonina mpiaramiasa fiangonana namana sy tapaka indrindra fa ny tompona andraikitra eto amin'ny fanjakana satria ny mazava dia tsy hafenina raha misy zavatra malotoloto tokoa dia hafenina kanefa noho izay hoe asehoy ny fahazavanao fa azafenina dia tonga tokoa ny 20 taona anehoana izay fahazavana izay. Raha ny afatra nomena antsika dia amin'ny Exodus toko fa 7
atao anatin'ny perikôpa zay nomenantsika ka niresanany amin'ny hoe nananganana ny taberna kely zany hoe nananganana fiangonana zany raha nivaky teny misy am'izao ity fiangonana eto mahatsara manambola ity za tonga teto voalohany de trano bongo tafibozaka mikisilasila tena mialatsiny fa za tonga teto voalohany de ohatrany hoe aiza le fiangonana ao a de hoe itsy za zany hitan'le trano bongo tafibozaka de averiko hoe tranonombon'le olona etsy ambony etsy le izy de aiza le fiangonana de hoe io de ohatrany tranonomby izy zany a de niditra sady tsisy dalazy tsisy ininina fa de bozaka de goelaka no napetraka mbola avokoa ny orana mbola niteteko tamin'le fiangonana de za moa nanao vazivazy tam'zay aza mba mitaona olona ivavaka ato fa iza ny olona ivavaka amin'ity tranonomby ity ty taberna kely ity kanefa ny roapolo taona teorina tsika ary tsy omby zao fa hatrany tokotany voaloko fotsy sy manga ny trano a mandroso zany ny fiangonana manambola mena voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka halleloia tam'izany kosa angamba raha ny be ny tanàna teto tanàna tam'izany raha izany natsoina ny tsy niditra taty mihitsy izy hoe fa baraka ohatra ny bozaka io verangano hitsondra lana de zany moa ny tanataratra hoe kristian raha teraka tokoa de taizany naterahany voalohany tany an-trano nomby ary de tsisy olona namonjy an'izany tokoa izy any amonjy an'izany ka teraka tokoa ty fiangonana ty de tany anaty ohatrany tranonomby roapolo taona teorina izy zao ny toerana misy azy mahafinaritra de mahafinaritra fa de manga sy fotsy avokoa tsika rehetra ohatra mahita ny lanitra ambony hoe manga ny lanitra ka sy takatro de zay koa hoe taberna kely ny perikôpatsika ato ny fanandrifynyty faroapolo taona ty fa ny olana ohatran'ity perikôpa ty ngamba tamin'ny herintaona tsy nieritreritra hoe ho ataoko amin'ty 17 février ty ny resaka taberna kely fa anakalaza faroapolo taona ny fiangonana ambomanambola fa de le fitonran'andriamanitra tsy takatry ny saina mihitsy ka raha raisina kely izy io a amin'ny toko fa efapolo exodosy andininy voalohany sy faharoa de misy teny sy fahatelo de misy teny toy zao ary jehovah ny teny tamosesika nanao hoe amin'ny andro voalohany amin'ny volana voalohany de atsangano ny taberna kely ny tranon'ilay fionana ary atao avy eo ny fianany vavolombelona dikan'izany hoe amboary ny tranon'ny jehovah de atao avy eo anatiny eo ny vavolombelona misy petit tain vavolombelona hoe dito folo de ity taberna kely ty na ty tempolo ty zany ny tena marina am'izao fotoana zao a de efa nambara mihitsy hoe tsy de trano fivavahana intsony fa itsika mihitsy le taberna kely na tempolin'andriamanitra ka ataovy eo izy ny fiaran'ny vavolombelona io fiaran'ny vavolombelona io tsina fa ny dito folo raha le petit tain ry mbany ary ny dikany de ina ny eo anatin'ny dito folo hoe ataovy anatin'ny vavolobe atao anatin'ny taberna kely eo de raisy hoe itsika zany le tempolin'andriamanitra de zao nolazain'ny jehovah amin'ny jeremia toko faraiky amin'ny telopolo jeremia toko faraiky amin'ny telopolo andininy telo amin'ny telopolo ka hatramin'ny efatra amin'ny telopolo jeremia toko faraiky amin'ny telopolo andininy telo amin'ny telopolo ka hatramin'ny efatra amin'ny telopolo zao mivoasoratra ato fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka zany andro zany hoy jehovah de ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoroatako ao am-pony ary zao andriamaniny ary izy oloko ilo hoe ataovy anaty taberna kely ozy izy ny dito folo de rehefa afaka zany ny andro zany hosoroatan'andriamanitra atao potsika ozy izy ny lalany ataony atao tsaitsika ny lalany ary zao n'andriamanitra ary izy no oloko rehefa afaka zany ny andro zany tam'izany zany de arabaky teny hoe ty le taberna kely namboarina ataovy anatiny eo ty dito folo ity ataovy anatin'io tempolo io de tsika koa zany zao tempolin'andriamanitra de ataovy ao anatitsika ao koa io lalan'andriamanitra io isy io didin'io io fitsipika io ataovy ao an-tsaitsika ataovy atao anatin'ny fotsika io lalàna io de toy izany izy andininy efatra amin'ny telopolo ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalany avy intsony izy hoe mahalalany jehovah fa samy alala avokoa izy rehetra hatramin'izay kely indrindra ka hatramin'lehibe indrindra hoy jehovah fa havelako ny elony ary tsy hotsarovako tsony ny fahotany me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka zava-dehibe zany rehefa voasoratra atao tsaitsika ny lalàny atao potsika ny lalàny de tsy hampianatra ny zanakitsika intsony tsy efa mandeha ho azy zany zaro amin'ny lalaka-leny zaza rehefa lehibe izy tsy ala amin'izany intsony fa samy alalan'andriamanitra avokoa tsika satria ao atao amin'ny saitsika atao potsika ny lalàny sy ny didiny sy ny fitsipiny
dia tsy ho tsarovana tsony ny fahotantsika. Dia io tempoly io zany misy fizarana izy io na itaberina kely io misy miasa ao anatiny ao. Dia raha nivaky tenintsika amin'ny Exodosy 7 miverina anytsika Exodosy 7 io dia zao ny zavatra nambarany ato manomboka ny 15 io. Ary alao ny diloilo fanosorana ka hosorony taberina kely sy izy rehetra ao, dia masino izy mba ny fanaka rehetra momba azy ka dia ho masina izy. Ary hosorony ny altara fandoroana fanatra dorana sy ny fanaka rehetra momba azy, ary masino ny altara dia ho masina indrindra izy. Ary hosory ny tafy sy ny faradiany ka amasino izy. Ny sarin'izany dia tsotra koa, amasino izany altara sy izany taberina kely zany, ny vatantsika zany. Amasino ity tempolytsika ity, hosory diloilo ity vatantsika ity mba ho masina. Zany hoe fanamasinana ny tempolin'Andriamanitra isak'izay mandeha. 12 Exodosy 7. Ary eto Arona sy ny zanany akeo anoloany varavaran'ny tranon'ilay fionana ka hampandroy amin'ny rano izy. Eto Arona sy ny zanany eo ny tranon'ilay fionana ka hampandroy amin'ny rano. Dikany hoe hampandroy, aokanao tao batisa ho sasana ho afaka ny fahotanao, hampandroy sasao ho afaka amin'ny fahotana. Io Arona sy ny zanany io. Ary efa voadio izy 13 ary dia hosoro sy amasino izy mba ho mpisorona ho ahy. Ary eto ny zanany ka ampiakanjoy azy ny akanjo lava. Hosoro sy ho amasino izy mba ho mpisorona ho ahy. Dia ampiakanjoy akanjo lava. Zany hoe ny mpisorona zany dia tokony akanjo lava no anaovany. Zay ny akanjo ny mpisorona, fa tsy akanjo minizipo na sorta no anaovany mpisorona ery aloha ery, fa tsy maintsy akanjo lava. Dia zany mampitonga ny mopera, ny pasteur manao robe pastoral ireny, ny religieuse isan-karazany reny, na ny silamo, ny jiosy dia manao akanjo lava daholo satria hoe zay ny akanjon'ny mpisorona. Dia toy izany eto izy, ary hosoro izy tahaka nanosorana ny rainy mba ho mpisorona ho ahy. Ary ny fanosorana azy dia ho fisoronana mandrakizay ary hatrany amin'ny tarana ny faramadimy. Dia nataony Mosesy zany arak'izay rehetra nandidiny Jehova azy no nataony. Nataony Mosesy zany tamin'ny ireto olona ireto satria tsy ho vitan'ny Mosesy rery intsony ny asa. Dia nisy olona nitendrena hosoro ao, dia voahosotra zany i Arona sy ny zanany. Misy lalàna zany mife an'ireo olom-bo hosotra ireo. I Mosesy aloha no nosoran'i Jehova voalohany, dia nanome baiko koa izy hoe hosoro koa io Arona manaraka azy io. Dia tsy afaka nanao in'iny Mosesy fa tsy maintsy nanatantera arak'izay nandidiny Jehova azy dia nataony. Fa tsy hoe ahoana koa no hisy olona hosorana mitovy amiko, fa tsy zarery ve ny tokony hosorany, fa zay araka mibaiky Jehova zay dia nataony Mosesy, dia nosorany io. Ka rehefa voahosotra ny olona anankiray dia sarotra mikitikitika azy, manahirana mikitikitika azy satria Jehova no nanositra an'iny olona iny. Ka raha Jehova nanositra an'iny ka mikitikitika an'ilay voahosotra ianao dia mikitikitika an'ilay Jehova nanao an'izay hosotra izay ianao. Fa misy lalàna mife azy io. Fa na dia voahosotra koa aza ilay olona, dia mbola misy zavatra azony atao, fa misy zavatra tsy azony atao. Dia andao ro jerevantsika i Arona ty na dia efa voahosotra aza, zao ny zavatra nataony rehefa nisy zavatra tsy mifanaraka tamin'ny fijeriny amin'ny fiarahamonina, fijery amin'ny maha-olona, dia ty trangan-javatra ty no zavatra nahazo any Arona sy ny naman'ireo. Nomery 12 vakitsika manomboka ny 1 sy ny 2. Nomery 12 ny 1 sy 2. Miresaka ny Arona sy Miriam izy eto. Io voahosotra ity Arona ity. Zao ny lohateny ato, nomery 12 ny 1 sy 2. Ny nanomezan'ny Miriam sy Arona tsiny any Mosesy sy nataon'Andriamanitra tamin'izany. Ary Miriam sy Arona ny teny nanome tsiny any Mosesy noho ny vehivavy Kozita zay efa napakariny, fefa napakatra vehivavy Kozita izy. Dia hoy izy mianadahy, mo Mosesy ihany va no nitenenan'i Jehova? Tsy zahay koa va no nitenenany? Dia reny Jehova izany. Enoy tsara. Dia reny Jehova ny resaka nataon'izy mianadahy. Inona ny resaka nataon'izy mianadahy? Raha amin'ny fiarahamonina dia lôzika ny resaka nataon'izy mianadahy. Mosesy efa manana ny vadiny ety sy ny vadiny ery. Mosesy mampianatra hoe aza maka vady hafa firenena,
fa indro Mosesy napakatra vehivavy Kozita dia amin'ny maolona anao amin'ny olon'ny fiangonana anao tsy mety io fa sao dia ananatsiny andao ho tenenitsika Mosesy fa sao ananatsiny ozy izy Arona olona voaositra manana droit izy zany hoe na dia io Mosesy io ary nanositra na araky nanodidiny Jehovah azy tsy afaka angina tsy afaka ikipiny masoko mahita n'ity zavatra tsy mety ataony ity fa ndao tenenitsika izy tsy mety ataonao tiry Mosesy fa zalainao baraka ny fiangonana ianao ny tokony anome modèle ny fiangonana ndray no maka vehivavy Kozita miala teo anao fa tsy mety eo ataonao io tena azoazo resana ohatrohatry zany le fanomezantsiny nataon'izy mianada any Mosesy Miriam moa vehivavy mety milelalela mihitsy sa ndray raha mbola io nataonao dia efa mety ivoaka amin'ny fiangonana tsy mifanaraka tsontsika efa tsy alaiko nijanona tany Egypte toy zay hita hoe efa tonga aty ve dia mbola io anao mpiakatra vehivavy Kozita koa dia mety hiteniny Arona mba moramora ry Miriam tsapangininao fa tsy mety io e za tsy manake amin'io mihitsy na ino nataonareo ndoro ve dia mbola ndefitra am'izao ihany eny ena izany ary fa loha tenenitsika moramora izy enao koa ry Arona ohatrany tsy malaly ininina mihitsy mety milelalela vehivavy moa tsy mary fohifohy zay ihany ny lelany tsy mitovy amin'ny vehivavy ny lela lavalava dia nilelalela mihitsy tsy natahotra na nometsiny any Mosesy ary tsy hoe zavatra tsy mitombona na zavatra tsy marina fa zavatra sady marina no mitombona no hita maso hita poky hita pirenena izao dia tena nitabataba mihitsy izy mianada fa ny zavatra nagaga dia izao izy mianada reto mieritreritra hoe mba mety ho tonga zay ny Mosesy mba mety hiova ary azo fakasitrahana amin'i Jehovah zay hoe saotra nareo mianada fa raha tsy niteneninareo Mosesy amin'ny tsy mety nataony io dia nahita loza ny fiangonana zany hoe izay mba valy teny eritreretin'izy mianada ho hitan'i Jehovah kanjo io resaka ataon'izy mianada io ka ia ren'ny Jehovah dia hoy izy mianada fa ngamo Mosesy ihany no hitenenan'i Jehovah fa tsy izay koa no mba hitenenany samy voaositra fa nga ianao rery ny hitenenan'i Jehovah zay koa nge mba mivavaka zay koa nge mba maka teny amin'ny Baiboly zay nge mba mahita fahitana zay nge mba marefo feo avy amin'Andriamanitra zay koa nge mba mahita mba miteny amin'ny alalan'ny nofy Andriamanitra fa nga ianao rery ny tenenan'Andriamanitra dia raikitra amin'izay ny kitrakitra ary io ny matetika mahatonga ady sy korotana amin'ny fiangonana tsy raray avy samy milaza fa hitenenan'izy daholo ko hitenenan'Andriamanitra fa nga ianao rery ohatsy izy mianada ny hitenenan'Andriamanitra zay koa nge mba hitenenany fa ny magagy io resaka io zany tsy misy telefônina eo tsy misy sonao fa ren'Andriamanitra any ambony ihany ka io resaka ataontsika na dia samytsika manodidina tsika samy an-trano reny io resaka ataontsika io fa ity Mosesy ty izy voalaza dia lahy malemy fanahy mihoatra ny olona rehetra aty ambony tany fa saingy malemy fanahy izy fa nampiakatra vady Kozita fa tsy isy tia lalan'izany na malemy fanahy tahaka ninona io andininy fahefatra ary Jehovah niteny tampoka tamin'ny Mosesy Arona ary Miriam mivoay anareo telo mianada ho any amin'ny tranon'ilay fihaonana dia nivoaka izy telo mianada ary andraona no nidinan'i Jehovah ka nitsangana teo ambaravarany tranon'ilay izy dia niantso an'i Arona sy Miriam izy ka nivoaka izy mianada Miriam sy Arona mivoay anareo aty dia hoy izy mba meno ny teniko raha misy mpaminan'i Jehovah eo aminareo dia amin'ny fahitana no isehoko aminy ary amin'ny nofo no hitenenako aminy fa tsy toy izany kosa Mosesy mpanompoka izay mahatoky amin'ny tranoko rehetra mifanatrika no hitenenako aminy dia amin'ny fahitana fa tsy amin'ny teny sarim-pantarina ary mijery ny endriky Jehovah izy ka nahoana ianareo no tsy matahotra ny metsinan'ny Mosesy mpanompo dia nirehitra ny fahatezeran'i Jehovah tamin'izy mianada ka niala izy ary niraona niala tamin'ny tranolay ary indro boka Miriam ka fotsy tahaka ny oram-panala ary Arona dia nijery any Miriam ka indro fa boka izy inany hafaran'izy mianada boka nahoana ianareo no tsy matahotra manometsina io mpanompo Mosesy io tsy olombelona tahaka anareo nosoran'olombelona fa za Jehovah no nanositra ahoana no atonga anao tsy atahotra ho anareo ery tonga dia boka teon'io boka misy olona miteny zany aiza zay zay boka io zay zao fa namotsy fotsy an'le Mosesy efa nanompanompa azy fa nataonay elary io fa nataonay lery ary io fa nataonay io bandy io fa nataonay devoly ary io mpaminany sandoka io vadika bibilava sisy aiza zay zay boka io aiza zay zay boka io maninona zao zay fa le boka
niny tonga dia arabaky teny io fa ny hevitry boky inge misy dikany be da be bokan'ny fahotana vokatra le fanomezana tsiny an'le Mosesy dia lasa bokan'ny fahotana lasa milona amin'le fahotana ao fa tsy tonga saina ianao lasa bokan'ny troso maintsy mandeha mitroso aty sy mitroso reny fiainana fa tsy tafavoaka tsony izy tsy malalo hoe zanany metsiny ny Mosesy eny mahatonga nao bokan'ny troso aty bokan'ny aretina lasa bokan'ny zanaka maditra na zanaka lahy na zanaka vavy mifokarongony misorotoka sy ny sisa mangalatra ty sy mangalatra ry boka ditran-janaka bokan'ny problème zara raha mahita tory amin'ny alina taitra kely vao taitra kely dia efa tsy mahita tory tsony mandra-parain'ny andro zay le fabokana fa tsy arabaky teny ohatra ny hitantsika teo hoe taberina kely dia io dia arabaky teny tokoa le masiny itsika koa le tempoly tao anaty taberina kely ny lalàna itsika koa le tempoly soratana atao botsika ny lalàna ho izy Jehovah dia tahaka izay koa fa tsy hoe boka arabaky teny haizay zay zanga mbola mongo ny tano ankoatra amin'izao mbola tsy tanteraka aminy le obolana gasy hoe atao ohatra ny boka mianatra mitangina bisikileta ka dia atomboka amin'ny tsiaky tana mbola tsy boka ny tano ankoatra amin'izao kay za zay boky eo tsy nataotra nanometsiny ny Mosesy fa ina ny zavatra nitranga ndeny 1:12 ary hoy Arona tamin'ny Mosesy efa boky izy zany ny aiky ny elony izy indrisy tompoko masina ianao aza atao eloko ay nanaovanay adaladala sy nanotanay zany hoe tonga saina izy mianada dia ny aiky ny elony ny fona tamin'ny Mosesy mba hifonao amin'Andriamanitra izay zany hoe raha nanometsiny an'le Mosesy zany ianao tsy natahotra nanometsiny azy dia rehefa mifona ianao sy mibebaka mangatao amin'i Jehovah zay Mosesy mba mamindra fo aminay dia nataon'ny Mosesy tokoa anay zany 13 ary hoy Mosesy ary Mosesy dia nitaraina tamin'i Jehovah ka nanao hoe Andriamanitra mifona aminao aho mba sitrano ra izy dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy raha mandrora amin'ny tavany ny rainy moa tsy homenatra hafotoana va izy ka tokoany any ivelan'ny toby hafotoana izy ary rehefa afaka zany dia ampidiro indray dia natokana tany ivelan'ny toby hafotoana Miriana ary ny olona tsy niainga raha tsy efa nampidiriny Miriana izany hoe ny sazian'Andriamanitra ihany izy da nahazo mizapie atokany ivelan'ny toby mandritry ny 7 andro fa tsy mahazo manao ny asa koa aloha mandritry ny 7 andro raha atao ara-paminaniana zany 7 taona andro ray sy lona taona anankiray 7 taona mizapie 7 taona zay vao mety ho tafaverina ve fa namindran'Andriamanitra fo izy mianada ka efa namindran'Andriamanitra fo koa izy mianada ireto dia niverina tamin'ny asany fa raha tsy nibebaka ireo dia tsy tafaverina mihitsy raha tsy nifona tamin'ny Mosesy ireo dia tsy tafaverina mihitsy satria zay nataon'ny Miriana sy Arona dia namindran'Andriamanitra fo izy rehefa nomeny mizabie 7 andro nanohy ny asany Mosesy sy Arona fa nitoy indray ny tantara nomery toko 12 niositry ny Arona zany niperaka teo aminy tao ihany satria naverin'Andriamanitra izy nomery toko 12 fa kitsika manomboka ny 1 sy manaraka inona indray ny zavatra nitranga ato indray dia tsy olona iroitsony indray nanometsiny an'ny Mosesy sy Arona le olombo ositra fa olona manandaza sy mpitarika eo amin'ny fiangonana nomery toko 12 1 sy manaraka ny niodinany Kora sy ny namany sy ny nanamarinan'i Jehovah ny fisoronan'ny Arona ary Kora zanaky Jizara zanaky Ata zanaky Leva ary Datana sy Abirama zanaky Eliaba sy Ona zanaky Peleta zay samy taranaky Robena dia nandrendry bahoaka zany hoe nitaona vahoaka ikomy reto antokon'olona reto ka nitsangana teo anatreny Mosesy izy sy ireo zanaky Israely 500 250 izay samy lohan'ny fiangonana avokoa dia olona voafidy ny fiangonana sady nanandaza ko niangona iodina Mosesy sy Arona ireo ka nanao hoe aoko zay ianareo fa masina avokoa ny fiangonana rehetra sady Jehovah no eo aminy ka nahoana no dia manandra tena ho ambonin'ny fiangonan'i Jehovah ianareo zay tsara le olona voaositra eto zany Mosesy sy Arona fa nisy olona tao am-piangonana olona voafidy ny fiangonana olona nanandaza samy lohan'ny fiangonana mety hoe olona diakona missionnaire evangelista pastera
ireo zany olona voafidy ny fiangonana, olona manandaza eo amin'ny fiangonana, dia nivorovorotany zareo dia nanapa-kevitra hoe ok zay fa masina avokoa ny fiangonana rehetra sady Jehovah no amiko, nao ahoana no dia manandra tena ao ambonin'ny fiangonana Jehovah ianareo. Izany hoe fa endrika fisehoana nisy hatramin'izay zany ty fikomiana amin'ny fiangonana ty. Fa niangy amin'ny olona anankiroa izy dia niditra tao amin'ny loholon'ny fiangonana indray sy ny olona voafidy mpiangonana, olona mpitarika ao amin'ny fiangonana mihitsy indray no mitsangana mikomy. Dia mba jerevitsika anie zany tantara zany fa ahitana an'izany daholo eny ny fiangonana, ahitana an'izany. Zany nampatonga tany hoe fiangonana zanak'Israely nizara roa, lasa jiosy ny Israely. Toy indray ny tantara tonga taty amin'ny fiangonana katolika lasa nizara protestant indray, dia nitoy indray taty amin'ny protestant lasa nizarazara indray, dia nizara io ny anton'le izy io zany hoe ok zay fa nga ianareo rery no tena itenenan'ny Jehovah eto e. Dia toy izy nalevaky teny tamin'ireo olona ny kioma ireo 15, dia io koa misesy tamin'ny Kora eno ry taranak'Levy, eno ry taranak'Levy zany hoe tena vahoaka napetraka Andriamanitra mihitsy reo zany amin'ny toerany ho mpisorona. Ozy izy 15, moa ataonareo ho zavatra kely vany nampisaran'Andriamanitra ny Israely anareo tamin'ny fiangonana ny Israely hitondrany anareo ho akaiky azy, hanaovanareo ny fampiham-pivavahana momba ny taberna kely ny Jehovah sy toeranareo anatrehan'ny fiangonana hanompo azy. Moa ataonareo zavatra kely, ianareo matoa voafidy olona ho diakona tompon'andraikitra amin'ny fiangonana, président fiangonana, SG, vice président sy ny sisa. Ataonareo zavatra kely ve zany nanendrenanareo zany ho évangéliste, ho pasteur, ho presbytère, ho missionnaire sy ny sisa. Dia ianareo ny tendren'Andriamanitra dia avena dia zavatra kely ve zany nanendrenanareo zany dia tsy matahotra ianareo. Hanome tsiny ny olona nametraka anao zay tsy nitendrenareo fa Jehovah ny nanendry azy. Ka la hoe miala teo amin'izay ianareo. Nefa ianareo no nomena ny toerana io noho ny fitiavan'Andriamanitra anareo na dia tsy mendrika ary nareo. 14 dia nampanekeny azy ianao sy ny rahalahinao taranak'Levy rehetra miaraka aminao ary mitady mpisorona koa va ianareo. Ary noho izany ianao sy ny namanao rehetra dia tafangona iodina amin'ny Jehovah, fa Arona moa no inona no imonomonona anareo. Tafangona iodina amin'ny Jehovah. Reto olona ireto zany dia mahita hoe tsy mety zany makavadiko zita zany, tsy mety tsony ny fitondrany reto mpitarika reto fa izay koa mba hitenenan'Andriamanitra, fa miala teo ianareo fa aloha koa zay mba hitondra an'ity fiangonana ty. Dia tsy niodina tamin'ny Mosesy sy Arona reto olona reto amin'ny fijerin'Andriamanitra, fa amin'Andriamanitra nanendra ny Mosesy sy Arona no iodinan'ireto olona ireto. Ary eo mba nokafana ansaitsika fiangonana aza manao vavavava be, tsy rarahako rangava za tsy miraraha zany, aiza koa nanenon'Andriamanitra n'izany any, rehefa tsy mety amiko dia fa zay ny akapoko ny varavarana. Fa ianao miodina mpitarika ianao io tsy miodina aminazy fa amin'ny Jehovah zay ivavahanao sy antsonao io no iodinanao, io no idinanao. Fa za mieritreritra hoe za Andriamanitra malala ny atao-poko e, rariny za manana ny rariny amin'izany, tsy atahorako, tsy manameloko mihitsy ny zavatra ataoko. Ohatrohatry zany mihitsy ny toe-tsain'ireto olona ireto hoe tsy manameloko azy zany ny zavatra ataony satria manana ny rariny izy. Fa dia ho avy amin'ireto dia inona ny zavatra nitranga nampanatsony Mosesy izy ireo ny 12 sy ny manaraka. Ary Mosesy naniraka napaka ny Datana sy Abirama zanak'Eliaba, fa hoy izy roa lahy tsy hiakatra zahay. Moa zavatra kely vany nitondranao anay niakatra niala tany amin'ny tany tondra-dronono sy tantely hafaty anay aty anefitra no dia manao ho lehibenay koa ianao. Ary koa ianao tsy nitondra anay ho any amin'ny tany zay tany tondra-dronono sy tantely tsinona na nanomenay sasy tany mboloboka ho fanananay, ampisotroinao va ny mason'ireo, ho pitsirinao va ny mason'ireo lehilahy ireo, tsy hiakatra zay. Dia efa nanomboka nanda amin'izay. Zay rangatsy anaraka ny baikino tsony na inona baikino miakara anao paroasy zay tsy hiakatra, miakara anao régional zay tsy hiakatra. 20 taona mbo manam-bola miakara zay tsy hiakatra. Manga dia heverinareo fa zavatra kely namitahanareo anay, nasainareo niala tany amin'ny Egypta tany zay nisy ronono sy ny rehetrarehetra, aty tsisy ninona zay tsy hoany, sady tsy anareo koa ny mpitarika anay tsony. Fa za zao mino fa be da be tsika nasaina nanaraka tato amin'ny fiangonana ty 20 taona
zay nijorono zay betabe no niarany ainga tany amin'ny voalohany, betabe no niarana nanangana n'ity fiangonana ity, de mety nasaina fa za mino fa betabe no tsy tonga eo satria zay tsy hiakatra, zay tsy hoany. De rehefa tsy tonga reny olona reny de nysoloany be ny tanàna sy ny mpanaradia anazy me voninahitra le mpanjaka mpanjaka, soloan'ny olona eto an-tanàna, soloan'ny mpiara-mivavaka, tonga hatrany amin'ny vahoan'ny olo satria mpirahavavy ny apokalipsisy ny vahoan'ny oloko ray aman-dren'ny zanaka, mahafinaritra tonga zay tsy hiakatra ozy izy ny sasany, ahoana zay ny hiakatra fa nga ianao mitarika anay zay koa fa mitarika aty de gravy ohatra matsikaiky be ty perikôpo antsika ty mampifanindry am'ty faharoapolo taona antsika ty mihitsy le izy